Mbola mahasarika ny maro, indrindra ny tanora ny fampianarana mahakasika ny voatra mofomamy sy charcuterie hatramin'izao. Mora kokoa ny fivoarana arak'asa mahakasika ireo sehatra ireo ho an'ny onja formation noho ny fanofanana ataon'izy ireo tsy mila fitaovana raitra fa afaka foronina raha ny nambaran'ny talepin-tantanazy Simonety Ravao Arvelosoa. Voafetra ihany anefa ny toerana mba ahafahana mampita tsara ny haitao raha ny fanazavana ihany. Kapely izy roa mavelona matoa izay mbola dongadonga tsara ohatr'izao. Ny anay ampiarahanay hoe tsy maintsy miaraka ny patisserie, ny cuisine satria mifameno izy. Rehefa tsy liana patisserie ilay olona dia liana cuisine, dia izay mampatonga azy hoe misy mpianatra foana. Efa 20 taona izay nanao animation. Maro ny olona liana tonga ny mampiavaka anay izay tsy dia mila fitaovana goavana. Ny anay miainga amin'ny lafaoro gasy, kapoka tanana, tsy mampiasa zavatra mandeha courant mihitsy izay. Dikan'izay na olona tsotra ataoko hoe manana épicerie kely ary tonga mianatra eto aminay dia afaka manao pratika tsara izy any an-trano satria fanaovana pratika ny zava-dehibe. Faharoa, ny tsiro sakafo koa hafa mihitsy izy rehefa kitay ohatra ny ampiasaina mihoatra amin'ny ohatra hoe gaz na elektrika mbola hafa ihany. Na ny habehan'ilay zavatra vita ary ngeza kokoa ny zavatra vita amin'ny lafaoro kitay ohatra mihoatra amin'ny lafaoro gaz. Dia izay ny tena mampiavaka anay eto. Na olona manambola 125 000 ary dia afaka mividy lafaoro gasy dia afaka mamorona asa ho azy izy avy eo. Inay zao valo ny raisinay isaky ny andiany. Ny antony satria tsy maintsy mandray manao pratika ny mpianatra tsirairay avy. Raha vao be dia be izy izany dia misy tsy mandray anjara fa ataonay vitsivitsy ny anay dia tazanay na ny fomba fanoratra na ny fomba fikitika ny paty ary dia arakay tsara. Izay moa tonga anay valo isaky mianatra. Raha tonga mianatra eto dia olona morona, izany hoe olona morona asa ho anazy. Satria raha manao fromage zao izay dia ny apresianay amin'ilay olona hoe mpamokady fromage nareo après ny fianarana. Dia ny matetika misy olona mitady mpiasa eto aminay hoe meo mpianatra izay dia tsy manome izay satria ilay olona tonga mianatra eto avy hatrany dia manao anazy manokana matetika. Dia raha izay manokana koa dia tsy miforme olona hoe hiasa manolona fa formenay ilay olona hanangan-javatra ho anazy. Izay moa tonga anay hoe na ny fitaovana ampiasaina ary dia ampianarinay amin'ilay olona. Tsy voatery mividy fitaovana amina million fa afaka mamorona mpanao fromage, afaka nanao mpanao fromage ianao ohatra fa izay fitaovana misy ao an-trano ihany dia mety. Ny zavatra ampianarinay eto dia resaka pâtisserie de base, cuisine, dia formation raha te ho traiteur ianao, dia charcuterie, dia ny karazana fromage, glace, dia mampianatra décoration ihany koa izay.